raha isika ten'andriamanitra ary ina ty jesosy zaraina amiko sy aminao a toy an'izay rehetrarehetra zay. Korintianina Korintianina voalohany a toko faha 13. Korintianina voalohany a toko faha 12 andininy fa raiky amby 30. Korintianina voalohany a toko faha 12 andininy fa raiky amby 30. Nefa mandry fatratra ny fanomezam-pahasoavana lehibe indrindra. Nefa maniry fatratra ny fanomezam-pahasoavana lehibe indrindra. Ary indro izay lalana tsara indrindra no atoroko anareo. Na dia miteny amin'ny fitenin'ny olona sy ny anjely aza aho, kanefa tsy manana fitiavana, dia tonga varahina maneno sy kipantsona mikarantsana. Ary na dia manana faminaniana aza aho, ka mahalala ny zava-miafina rehetra, sady manana ny fahalalana rehetra, ary na dia manana ny finoana rehetra aza aho, ka mahafindra tendrombohitra, kanefa tsy manana fitiavana, dia tsinotsinona aho. Ary na dia omeko ho an'ny malahelo aza ny fananako rehetra, ary na dia atolotro odorana aza ny tenako, kanefa tsy manana fitiavana aho, dia tsy mahasoa ahy akory zany. Ny fitiavana maharo-po sady mora fanahy. Ny fitiavana tsy mialona, tsy mirehareha, tsy mieboebo, tsy manao izay tsy mahamendrika, tsy mitady ny azy, tsy mora sosotra, tsy manao otrompo, tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana, fa miara-mifaly amin'ny fahamarinana kosa. Mandefitra ny zavatra rehetra, mino ny zavatra rehetra, manantena ny zavatra rehetra, maharitra ny zavatra rehetra. Ny fitiavana tsy ho levona mandrakizay, fa raha ny faminaniana dia ho levona. Na ny fiteny tsy fantatra dia hitsahatra, na ny fahalalana dia ho foana. Fa sombitsombony ny fahalalantsika, ary sombitsombony ny faminanitsika. Fa rehefa tonga ny tanteraka dia tsy hisy sombitsombony intsony. Folombola zaza aho, dia ny teny toy ny zaza, ny hevitra toy ny zaza, ny saina toy ny zaza. Fa noho ny efa lehibe aho, dia nariko ny fahazazana. Fa ankehitriny sika mizaha ao amin'ny fitaratra ka tsy mahita marina. Fa rahatr' izay dia mifanatrika. Ankehitriny sombitsombo ny fantatro, fa rahatr' izay dia ho fantatro tsara toy izay nafantarana. Ary ankehitriny dia ireto telo reto no mitoetra: ny finoana, ny fanantenana, ny fitiavana. Fa ny fitiavana no lehibe amireo. Amen. Zay ny ampianaran'i Jesosy asy ianao androany. Mahita ny fo Jesosy a. Izao izy mandinika ny fo sy mamantatra ny vo. Izao no mandinika ny fo sy mamantatra ny vo. Raha izarana izao teny izao raha izarana izao teny izao ianao tsy hoe tsy manam-pitiavana ianao, fa mety efa manana ianao fa mafisana, dia raisinao ny tenin'Andriamanitra. Raha izarana izao teny izao ianao, mety koa nefa ianao tena mbola tsy manam-pitiavana mihitsy, dia manao koa izao teny izao. Aleo ho an'ny olona rehetra izao teny izao mety ho fanamafisana, fampaherezana, fampiorenana, mety fampahafantarana mihitsy ihany koa. Afantarantsika marina inona moa ny tena sika tenin'Andriamanitra. Fa ny amin'ny tompo dia fitiavana ny zava-dehibe. Raisiko avy hatrany eto amin'ilay hoe fonombola zaza dia ny saina toy ny zaza, ny hevitra toy ny zaza, ny saina toy ny zaza, ny teny, ny hevitra, ny saina. Fonombola zaza aho dia ny teny, ny hevitra, ny saina. Teny, hevitra, saina.
zaza fa nony efa lehibe aho dia nariko ny fahazazana manina moa miditra ao iteny io nefa resaka fitiavana ny tenenina resaka fitiavana ny tenenina de ny zavatra tena tia ny tompo apetraka zany hoe miafitarana fa manana an'izay hoe lehibe ao ny tompo zay ianao matotra mature manana fahananana tsy zazara-panahy intsony de efa narinao ny fahazazana inona ny endriky le fahazazana mialina tsy mandefitra mirehareny mieboebo mora sosotra be otroko sy ny maro samihafa ane le toetra zay mbola tena hoe tsisy fitiavana fa rehefa tanteraka amin'ny fitiavana zay la zay ny ten'Andriamanitra hoe narina ny fahazazana narina ny fahazazana ary tena zava-dehibe ny mametraka zao ten'Andriamanitra ao amin'izao vaninandro ny iainantsika zao fa mila fitiavana ny olona marina sadizo mila fitiavana ianao mila fitiavana fa fitiavana ohatrany ahoana misy mahazo fitiavana fa vao mainka maratra misy mahazo fitiavana fa vao mainka potika misy mahazo fitiavana fa vao mainka maratra mitomany malahelo satria misy karazany le fitiavana mazay efa nianatra resaka seminairana fitiavana de misy hoe filia eros agape ny filia de fifankatiavana mampinamana Davida sy Jonathan fitiavana filia ny eros de fitiavana lasivavy ao anatin'ny filana zay mamotika tokoa rehefa tsy araka ny tenin'Andriamanitra mitondrana azy ary ny agape de ny fitiavana désintéressé tsy mitady ambiny tsy mitady ny azy zay le fitiavana ambara atao amin'ity Korintianina voalohany toko fahatelo ambin'ny folo ty halleloja mila mipetraka zay hoe manana zay fitiavana zay ve za manana zay fitiavana zay ve ianao mijery fitaratra zany tsika io zao very foana fisaka miaino ten'Andriamanitra tsika mijery ten'Andriamanitra tsika dia mijery fitaratra tsika de aza sary miafy eo am'le fitaratra jerena fa sarinao ihany amin'ny fitaratra jerena halleloja samy manana ny fitaratrany de ny fitaratra koa jerena de ny fitaratra koa jerena halleloja fa tiany Jesosy ahako tiany Jesosy ianao ho tonga amin'ny fahatanterana zao laza Jesosy amin'izao tonga fahatelo ambin'ny folo didy vaovao no meko anareo de mba hifankatiavanareo didy vaovao no meko anareo de mba hifankatiavanareo aoka taka ny itiavako anareo mba hifankatiavanareo ihany kio ary ny afantaran'ny olona fa mpianatra ianareo inona ny signa inona ny endrika hita avy ety ivelany hoe mpianatra ny tompo ianareo ianao mahasitrana olona ve ianao mavita manao délivrance ve ianao mavita manao fagagana be ve zay hoe no ahitana hoe mpianatra ny tompo anao ny devoly koa mahay manao délivrance fa ny devoly tsy mpianatra ny tompo ny devoly mahay manao miracle fa ny devoly tsy mpianatra ny tompo ny devoly mahay manao zavatra manaikitra fa ny devoly tsy mpianatra ny tompo ary eto Jesosy tsara Jesosy mafinaritra Jesosy izo Jesosy satria hainy mampianatra hoe tsy resaka miracle no ahitana fa mpianatra Jesosy ianao nanao miracle amin'ny taoniny eo ary ianao tsara ny miracle fa avy amin'ny Jesosy ve fa misy koa manao miracle nefa tsy mpianatra ny tompo tadidinao mpianatra tadidinao ry Mosesy rehefa hivoaka tany Egypte ary niona teo anatreny Farao Mosesy sy Arona teo fa tetsy ankilany nisy an'ireo mazisianina nisy an'ireo mazisianina teo fa rehefa nanao ny zavatra nasain'Andriamanitra natao Mosesy de manakatahaka an'izay koa ny mazisia hainy foana zany zay natao teo navadika biby lava ny tehany hes za ve natao Mosesy zay koa mahay an'izany tsy hoe vao nahita an'iny zany hoe mahay mamadika biby lava tena lasa biby lava Mosesy tena zava-dehibe zany hay le mazisianina koa mahay mamadika biby lava tena dina koa mbola na hainy natao tao rano lasa ino ny zatra maromaro zany tao zay nataon'ny Mosesy hainy zalahy koa nanao azy
ka io de voly io imitateur be io pakataka be io de voly io fa vitany hatramin'loza folo ve hoe nakatahaka amin'ny mosesy foana izy tsia tsy vitany tany amin'ny fahatelo sa tafafiry lavolefona izy tsy mety tsony ty ozy izy fa tena ifatanan'andriamanitra ty tena ifatan'andriamanitra ty fa tsy haina tsony makatahaka zao lazaiko anao hainy devoly alana tahaka daholo ny zavatra rehetrarehetra fa ny mamela heliko zany tsy hain'ny devoly zany ny mity zany tsy hain'ny devoly zany ny mandevitra zany tsy hain'ny devoly zany zay ny tedavina aminao zay ny tedavina amiko zay ny tedavina aminao hoe atonga ny olona ho babon'i jesosy atonga ny olona ho resy lahatra ny amin'ny fitiavan'i jesosy ny afantaran'ny olona fa mpianatra ianareo dia raha mifankaty halleloia malaza bika zay iry zay hoe raha mifankaty isika fa zay tsisy zavatra hafa koatra zay ny afantaran'ny olona fa mpianatra ianareo dia mifankaty ny fitiavan'ny olona miseho ao fa tsy ny fitiavana ny fanambaka koa akory na ny fitiavana ny fanimba fa fanomentao ny définition ny fitiavana izay no afantaran'ny olona fa mpianatra ianao misy fotoana zany tsy mila mitory misy fotoana tsy mila manao miracle misy fotoana tsy mila mametra tanana dia sitrany misy fotoana hita fotsiny fifandraisanareo vakivavy izy hoe fankaty reto ankizy reto mifanara-tsaina be reto babon'i jesosy ho azo fotsiny izy hita maso fotsiny ena izy tsy forcena halleloia fa ianao anao miracle be eo tsy ratsy ny miracle sao dia mihaino miracle foana nareo ohatrany tsy ty miracle ty rahanaty tsy ratsy ny miracle tsy ratsy ny guérison ny fanasitranana tsy ratsy ny ina koa izy teo fanomezana tsy ratsy ny fanaovana asa soa tsy ratsy daholo zany fa tsy zany no amatarana hoe an jesosy marina ianao be da be nge manao asa soa fa tsy an jesosy e ary mety mahavita asa soa no mpianatry ny tompo ary izy mety mahavita goavana be no mpianatry ny tompo ary izy fa tsy zay ny afantarana hoe mpianatry ny tompo ianao alleloia ina no afantarana tompo fa mpianatry ny tompo isika alleloia reo mpianatra reo rehefa latsahan'ny fanamasina atao amin'ny hefitra ambony dia nivoaka am'izay reo andeha hitory a fa ny fankaty reo ny ray saina ny ray toerana ny ray namaky ny mofo ny ara-ny vavaka ny ara-nankalaza ny tompo a ary ny fatahorana an'andriamanitra dia atao aminy ary ny olona koa natahotra azy halleloia taloha ny latsahan'ny fanamasina reo mbola komba satria nisy anakiroa tonga nandeha mangikiny 12 zareo fa ny anakiroa tonga dormama ho any amin'i jesosy taloha fanamasina ty resako anao ty taloha ny asy fizaniny ty resako anao ty dormama ho amin'i jesosy dia resahany izy hoe aleo mba amin'ny akavisy akavana zay rola rehefa tonga fanjakana iza moa zany io jonas jakoba tonga zany mama jonas jakoba mba mangataka aminao zay jesosy rehefa mba tonga le fotoana iny azy marina fa 12 zareo reo fa izy rola reto mba ataovy kaikaiky kokoa dia hoe tiany jesosy kokoa zany le atao anakiroa reto no ireto dia aonao jesosy tsy fantatrareo zay angatahanareo tsy fantatrareo zay angatahanareo haike zany rehefa mivavaka koa zany mety misy zavatra tsy hainao koa reo angatahanao io a hoe tena zay ve le sujet de prière sa tsy tomba mindra fo ary anazavanao hoe sujet de prière tsara ve zany atoko amin'i jesosy zany sa sao de sujet de prière amin'ny vilana ka iny nangataka seza teo amin'i jesosy sujet de prière amin'ny vilana misy tena zao manao sujet de prière ataovy anaty taratasy dia atao anaty baoritra dia hoe tsika reny dia hoe tsika vavaka fa tsy sujet de prière rehetra kay dia ankasitrahany tompo parenthèse kely iny fa avy eo zany a rehefa tonga teo izy rola zay nangatahana hoe tena azo plasy mihoatran'izy rehetrarehetra zao izy tsy folo kay zany tsy dia fakazo zala 12 reo fa mety mola fanindrinindro reo to zay raha ngakaikaiky an'i jesosy kokoa zay mety mahavita miracle kokoa zay nge za nge rehefa nanarato feno ny arato hoe fataiza ry andré nga navitan'izany ry philipe nga navitan'izany ry jakoba nga navitan'izany mety nifampianina zany reo mpianatra reo tao reo 12 reo mety ny faninany reo mety ny faniny reo azy ataoko hoe mety fa tena zay mihitsy ary rehefa tonga zay fotoana zay a tonga teo amin'i jesosy a napetraky jesosy tsara ny règle de jeu napetraky jesosy tsara règle de jeu hoe zany ny angatahanareo teo lehibe teo lohany
raha teo lehibe anao dia dana zazao tombony hay tiaka le plasy ianao ok ary dany dana sasao raha tongotra ranona dia sasao tongotra ranona teo dana manompo azy satria hoana jesosy zay teo lehibe aminareo nao ka ho mpanompony izy rehetrarehetra satria ny zanak'olona tsy tonga mba hotompony fa tonga mba hanompo halleloia zany mentrako zany zany jesosy zany tsy tonga mba hotompona fa tonga mba hanompo halleloia mba hotoem-poko zany mba hotoem-ponao zany halleloia izay dia mpanomponareo ny amin'ny Kristy izay dia mpanomponareo ny amin'ny Kristy izay dia ampitiavana mpifaliana ampahitretena zay nomeny Jesosy anay dia tianay ho anareo tsy zavatra nambarana Jesosy anay dia tianay mivoarainareo ary tsy vidina na miariary azy halleloia tsy vidina na miariary azy satria tsy voavidinao vola io tsy voavidinay vola zay fahasoavana nomeny Jesosy anay tsy voavidinay vola zay fanafahana nomeny Jesosy anay tsy voavidinay vola Jesosy fa nitondra fiainana nitondra be taminay ary rehefa nitondra be taminay dia omenay maimaimpona ihany koa tsy vidina tsy amidy halleloia fa nomena maimaimpona zay dia mizara maimaimpona ary ny tompo mamatsy ao ambadika ao mba hizarana maimaimpona halleloia aha talohan'ny azo fijaliana ozy izy talohan'ny latsaha fanamasina ozy izy hay mbola miady seza reo mbola miady toerana reo be da be ny am'izao fotoana mbola miady seza miady toerana mbola mifanindry mbola mifaninana za ny Paoly za ny Kefasy za ny Apôlôsy za zao tsia fa i Paoly ve maty teo amin'ny azo fijaliana i Apôlôsy ve maty teo amin'ny azo fijaliana i Petera ve maty teo amin'ny azo fijaliana i tantely ve maty teo amin'ny azo fijaliana samy maty teo amin'ny azo fijaliana ho anareo zay dia miafinao amin'ny Jesosy Jesosy ny tiana ho hita Jesosy ny tiana ho azo ny tsirairay ary velona ho an'i Jesosy tsy misy ozy izy ahoana ozy izy ao aminareo mbola rena hoe zay andranona zay andranona zay anitsy tsia ary io ny fahazazana folo mbola zaza dia mihevitra tony zaza ny teny tony zaza ny saina tony zaza ao amin'ny tompo Jesosy ny lohany amen Jesosy ny lohany Jesosy ny wivony Jesosy ny zavatra etra halleloia ny ambiny mpanompo halleloia anatin'ny mpanompo nefa mbola lazaiko ihany avy eo misy ny antanatohatra ny mpiandry fa sao dia mba ankalina indray ny fitoriana hoe mitovy daholo ony eny mitovy daholo ara-panahy mitovy daholo fitsaranjanak'Andriamanitra fa misy ny roolona misy ny mpiandry misy ny paster misy ny apôtre misy ny évangéliste misy ny enseignant misy ny prophète zany zany mametraka ny lamina ny autorité ao anatina église parenthèse zay fa tiako lazaina sao dia ozy nareo hoe tsy mety lay le fampianarana raha vo tsy raisitsika zay halleloia ao tsara ve nareo sao dia teatory tsy teatory afaka mitsangana kely fa tsy atory mihitsy ny araisantsika ten'Andriamanitra mandraisantsika famalina ten'Andriamanitra hitondra vo ianao ary voky atavy Jesosy le fitiavana tsisy kitrano trano tsisy fifampiandanina tsisy lolo-po ataovy ny zavatra rehetra hoy izy ny ten'Andriamanitra Romanina toko faharoa ambin'ny folo tsy amin'ny fimonomonomana tsy amin'ny lolo-po tsy amin'ny fitokotokona fa ampitiavana fitiavan'ny mpiralahy halleloia haika mbola niady toerana zareo nisy nainao zay ke dia tesitra fa hoana izy rao nareo ianao dia akaplasin'i Jesosy akakaikaiky Jesosy zay zany ahoa ohatr'izay zany kaikay tamin'ny andron'i Jesosy ny edy ohatra zany dia amin'izao fotoana misy ao anatina toeram-pivavahana ny mifampanao tontolo taloha namaky gazety ohatra nisy hoe fampitoraka baiboly fampitora eny amin'ny tribonaly fiangonanrazanay idinay io tsy mahazo mitrao rana tsy mahazo mitrao ry fony mbola zaza dia niteny tony zaza ny saina tony zaza ny hevitra tony zaza zaza zany fa noho ny efa lehibe dia narivo ny fahazazana raha hoe andehanasika tsirairay moa le fitiavanareo aveo ohatrany ahoana tsara ko zany fa kay zany Petera sy ny zareo reo ao mbola fanjitsaka ireo tao rehefa samorony Jesosy tadidinao ny tantara rehefa samorony Jesosy nieti-po Petera navoaka ny avany ny sabatra nikapainy ny sofin'le miaramila aikay
ty mpianatra jesosy ty mbola manana sabatra ao anatiny ao. Ay ty mpianatra jesosy ty mbola makapa sofiny nefa mpianatra jesosy sao de za sao de nao mbola makapa sofin'olona mbola misy sabatra any aminao any. Tsy haiko amiteniteneninao ve io amin'ny fomba fisainanao amin'ny fomba fitondrantenanao tode ozy anao teny ianao koa vety aizako izy koa mitondra sabatra am'izao hoe hitaro kely izy izy io tsy sabatra batainao fiziquement hoe sabatra fa teny lazainao zao de andratra olona tenitenenao sao de animba sofin'olona tenitenenao sao dia amotika olona ny zavatra lazainao sao de ao anaty fialonana ao anaty fifampiantanina ao anaty avinavina ao anaty fieboebona sabatra daholo za zay sabatra mbola atao amin'ny petera de ahoanao izy petera ahoanao izy jesosy ampidiro amin'ny trano ny sabatra ao ianao koa rany ampidiro amin'ny trano ny sabatra ao ilia sabatra sabatra le sabatra ray a tsy ampadirina le tenin'andriamanitra velona sy mahely fa le sabatra ray anatra olona sy amon'olona sy iavinavina olona sy ifosa olona sy alona olona ario zany fa tsy zany no izy reo nefa mpianatra jesosy oala zay konao mpianatra jesosy reo zay mahatonga jesosy raha miatraka ordre tao amin'ny mpianatra hoe he avina reo zalahy andeha fa za andeha io fitiavana tiako hiteny aminareo fifankatiavana tiako hiteny aminareo fifamelan-keloka ny tiako hiteny aminareo mifanasa tongotra ny tiako hiteny aminareo mifamindra fony tiako hita ao aminareo hita ao amin'ny fiangonana ve zany hita ao aminao ve zany hita ao amin'ny tsirairay ve zany fa zany namantarany olona fa mpianatra tsika zany namantarany olona fa mpianatra tsika le fietsika le fomba fifampitondrana halleloia ny Korintianina faharotoko faharoa folo de niresaka momba fanomezany fanahy tao anatin'ny fanomezany fanahy io de nisy anankisivy fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra fantikana amin'ny teny tsy fantatra fanaovana fagagana finoana fitenenana teny fahendrena fitenenana teny fampaherezana sy ny maro samihafa zany hoe ny ekipena ny fiangonana ny ekipena tamin'ny fiangonana tamin'ny don spirituel les dons spirituels parler en langue interprétation des langues miracle foi parole de foi parole de sagesse sy ny maro samihafa nomena reo nazaraina fotsiny reo averika any nomena don anao vo mibebaka androany nandray ny fanamasina ianao androany rehefa manome fanomezana anao fanahy tonga de omeno eo tonga de lasa miteny tsy fantatra ianao satria fanomezany fanahy zany tonga de lasa misy finoana mipetraka aminao hoe tena ny olona rehetrarehetra manana finoana fa ianao manatombo ianao amin'ny finoana misy olona manana teny fahendrena manana teny fahalalana omen'ny fanahinao zany tsy mianatra ianao azo an'izay tsy manao cours biblique ianao tsy manao formation biblique ianao fa vao nandray ny fanamasina ianao de don nomenanao zay tonga de nizarainao anao fotsiny zany zay ny ekipeny ianao ho an'le fiangonana fa ny toetranao mbola tsy niova ny toe-ponao mbola tsy tena hoe niova tsara de zay no mafandrika be an'le izy satria mety miteny tsy fantatra ianao lalala sy ola hoe fa tsisy fitiavana ianao aminao hoe vo tonga etsy ianao de masika be vo tonga atsy ianao de makahala olona vo tonga atsy ianao de tena kizitina be afaka sady kizitina zany no miteny amin'ny teny tsy fantatra lazaiko anao afaka mbola ao le asiana nefa miteny amin'ny teny tsy fantatra menareo fa zavatra maro zany resako zany arao la zavatsara ny resaka tsara ny fanomezan'ny fanahy tsy mitenena zany tsara ny don omen'ny fanahy tsara ny don omen'ny fanahy fantareny fa sao de fitaka zay zavatra zay fa le fitiavana ny tena zavatra zay mahatonga paoly miteny hoe lalana tsara no meko anareo mandriny fanomezam-pahasoavana ambony rindry de ninona ny fitiavana ny fitiavana ary zay le mahatonga paoly miteny hoe na de fiteny amin'ny fitenin'olona sy anjely azy ah inona ny fitenin'olona miteny allemand ah miteny anglais ah miteny portugais ah miteny espagnol haiko daholo io manao traduction manao hira na de haiko daholo zany fitenin'olona rehetra zany a
mahay fitenin'ny anjely koa zaho zany polygloty glossolalie atao hoe glossolalie dia miteny tsy fantatra dia miteny tsy fantatra ihany koa fa ozy tombo hoe na dia miteny fitenin'ny olona sy ny anjely azy za na dia miteny fitenin'ny olona sy anjely zany efa tsy manana fitiavana dia manino atao mafimafy hoe tonga varahana kipatsona manino amin'ny version any dia hoe lasa hoe alala fotsiny anao zany rehefa tsisy fitiavana anao nefa ianao a miteny amin'ny fitenin'ny olona sy ny anjely nefa anao tsisy fitiavana deo ny tenin'andriamanitra hoe alala le alala masy fitenin'ny miaramila grika tamin'izany efa niditra anao asa alala na version bima misy an'izay hoe alala ka tsy mba alala ny etsika rehetrarehetrareto fa tena hoe na dia fitenin'ny amin'ny fitenin'ny olona sy ny anjely azy aho a kanefa tsy manana fitiavana dia tonga varahana sy kipansona manembo afaka zay lazaiko zay hoe ny dama tsy miankina amin'ny resaka mérite ny dama tsy miankina amin'ny resaka hoe manana fitiavana ve ianao afitsika sazy efa ampiarana zay niperaka sazy zay efa mahafantatra tsara sika problema andiny faharoa na dia manana faminaniana zao ka mahafantatra zavatra miafina rehetrarehetra sady manana fahalalana rehetrarehetra ary na dia manana finoana izatsika izy zany manana faminaniana misika tena maminany marainaka hatramin'ny ariva maraina ataonary maminany foana maminany ny fiainanao fa nambady ianao maminany ny fiainanao fa tena isokatra ny ara-bolanao maminany ny fiainanao a fa tena isy zaozao afaka maminany daholo fa tsy ny faminanina midika fa manana fitiavana anao ary mpianatra ny tombo ianao mety maminany a fa za ngely olona tsy mamela hevitra mety maminany a fa za manana loto vo misy olona anankiray vahita aiaiai ty le nakamonazy kanenelana tsy manakana faminaniko mihitsy za tsy manakana fitenenako amin'ny teny tsy fantatra za tsy manakana fanaovako fahagagana za zay mahatonga izy fantatra asika izy dia ozy izy na dia manana faminanina za malala zava-miafina mety manana malala zava-miafina ianao hitako tamin'ny nofy ianao mbola ny foka sikara be hitako tamin'ny nofy ianao re papianao hoe kaitsisa règle mihitsy domeny fanahy koa zany hitako tamin'ny nofy ianao fa ianao tika tena mbola miotikodina ny amaky ary alleloia fanomezany fanahy tsara zany fa tsy zany midika efa manam-pitiavana ianao don daholo zany dia afako dia raha natompo isaorana anazy fa raha vao tsy manana fitiavana ianao manana fahalalana zavatra rehetra mozy izy a manana finoana eo ndray le izy manana finoana mafina tendrombohatra reolo manana finoana mafina tendrombohatra zany hoe rehefa tonga misy zavatra anankiray mitranga olona be finoana zany hoe tena avy orana io fa andeha hitorytsika fa no ny finoko mipetraka tsara mitsahatra io orana io dia tsy avy orana io alleloia manana finoana mafina tendrombohatra mandeha mitory zay mamay be ny andro a fa tena mila ny orana toerana anankiray a tonoana aminary zaosy midina ny orana avy ny orana manana finoana fa hotafita soany am'izay andehanana zay no ny fitiavan' jesosy tompona eo raha niady sy ny fitsapahana rehetrarehetra halleloia tsara daholo zany fa tsy ampy zany na tsy eo ny fitiavana halleloia mety olona tena misy olona be finoana zany fa misy ao anatin'izay finoana zay a tsy mahatsapa fitiavana ianao tsy mahatsapa fahalemem-panahy ianao tsy mahatsapa fandeferana ianao tsy mahatsapa fanompona ianao fa lasa finoana eboebona marina sabiso lasa finoana hirehareana dia eo foana le finoana le fitiavana tsao le fitiavana tsao vita manao mirakla sy ny maro samihafa mafira tendrombohatra kanefa tsy manana fitiavana dia tsinotsinona mazava tsara ve lohatra eto zany hoe reo don rehetrarehetra afaka ataonao na tsy manana fitiavana ary ianao tsy mandefitra ianao a manana lolopo ianao a mbola tsy tena mavita mamela helika ianao a tsy tidy afy ianao a tsy manana fisainana manompo ianao fa mampanompo foana fa reo don reo nefa nananao marina sadiso zay voalazany ten'andriamanitra tsy za no miteny za fa zavatra atao anaty baiboly zany
ary eo le ananana discernement tsara hoe iza tena avy amin'ny tompo a iza tsy avy amin'ny tompo satria le tenentsika tany aloha teo de lazaintsika hoe devoly koa raha mahay manao miracle ary na de omeko hoan'ny malahelo aza ny fananako rehetra ary na de atolo-todorana aza ny tenako zany hoe afaka manao don le zany zany afaka mame fananana afaka mame sakafo afaka mame fitafina ny tenako ary afaka alefa godorana mihitsy kanefa ay afaka atao zany na tsy tia ary marina sa diso sa ozy ianao hoe tena olona efa tia kosa manao an'izany reny manao kamikaze nandeha namaky ny tour jumelle reny nge tamin'ny 2001 mana fitiava ve reny zany ozy ianao mety misy sacrifice atao nefa tsisy fitiavany fa de misacrifie se sacrifie fotsiny za rehefa mananao an'ity mbola teneninao ihany a tsy fitiavana koa reo anatiny fa sacrifice ny sacrifice zany afaka atao hatramin'ny ainao mihitsy nefa ianao mety tsy manam-pitiavana ianao mety tsy manam-pitiavana halleloia dao ary zay rena am'izay ary tsy mahasoa zany de draidry zany fitiavana maharo-po sady mora fanahy fitiavana maharo-po sady mora fanahy fitiavana maharo-po sady mora fanahy ino andikan'izany maharitra ianao amin'ny olona mety mola tsy miovy olona io mety mola tsy miovy olona io mety tena mola tena lavitra ny tena famarina ny olona io ianao maharitra amin'ny olona io ianao mora fanahy amin'ny olona io zany le fitiavana zany zany le fitiavana zany hoe maharitra na de mola zao ary nytoetranao na de mola oatra nitsy ary ianao na de mola tsy vita ary ty na de mola tsy nety ary zao manana falemem-panahy ianao manana famoram-panahy ianao halleloia ny fitiavana tsy mialina tato anatin'ity korintiany ity de fianonana ny tato ny fampitoro tany amin'ny tribunal ny tato nisy fampiandanina tato napetraky paoly ny tenin'andriamanitra ny korintiana ry avana de nanana don a olona équipe tamin'ny don reo raha nita atao fiangonany korinto zany ianao a toy ianao mafana be atao am'ty fiangonany ity makatsy ianao misy manao miracle makatsy ianao misy manao teny tsy fantatra makatsy ianao tena misy manao teny fahalalana makatsy ianao misy be finoana fa rehefa mijery ny fanamasina kay tena sarinelona be reto tsisy fitiavanao fa misy fiobebona misy fianonana misy fampiandanina tsia tsy sitrapo ny tompo zany tsy akasitrahan' jesosy zany fa ny fitiavana de tsy mialona ny fitiavana de tsy mialona io nge natonga ny abela namono ankaina e ikaina namono any abela e ao tsara ve nareo fa sao de tsy hitanareo kory le hoe abela namono ankaina mifoaza tsara mialona ahoana olo zany samy manatitra fanatitra zao ve zay nanga niaty legioma bio taky iny karoty kozety betravy zavatra healthy mahasalama taona etoetiko re faranina tsy nakena le ana jerena le anazy tena zava-mananaina tsisy kleo vono tena niny mialona izy hoe ahoana pralany efreo tanao am'zany le fiasan'le nofo sy le fanaratsy mety misy prala koa mifampianina pravavy mifampianina paretapo amin'ny tompo mifampianina mety tsy hita miazahaza le izy ianao ary mety tsy mahalala izy kory fa ao anatinao anao de raha tonga sa zany ohatra mialanrana ihany le vadiniako fa ianao ary mety tsy mahalala azy fa rehefa tena mipetraka amin'ny tompony anao hoe tena ohatra misy fianonana zany tompo esoka aleo tsika tsy manafininina am' jesosy fa hitany daholy e halleloia hitany maître daholy io e amin'ny tsy priana rehetra any izy nge ola chirurgien manao chirurgie zao jesosy zao manendaka fialonana misy iry zay fialonana manahirana mora mahazo keo le fialonana io sao de mietra anao za converti za zanak'andriamanitra za spirituel be za an jesosy fa raha vo tsy mitandriny ianao misy fialonana milatsaka foana io e
ohatra le kisy mpianatra any ampianarana misy taona tena première ny sasany deuxième sasany de fampiresaka le première sy deuxième sy cinquième le cinquième sixième avinavina be fa mialona an'le première sy deuxième farao am' jesosy faly rehefa mahazo fitahina ianao halleloia faly rehefa soavina ianao faly rehefa miamandroso ianao faly rehefa tena hoe hitako mihitsy zany fa tena ao tsara ianao e fa tsy zany reny andeha hialona anao zay raha tena de tafy te mandroso ianao mahery ianao mitombo ianao fihaino fitiavana ianao fihaino fitahina amy lafiny rehetrarehetra ianao halleloia dera ho an' jesosy fa tsy hoe henao ny voamalina n'olo tena de efa jereo henao vo tamin'ny telefonina ve zay na convertian'iny nefa jereo jereo amin'ny masom-panahy jereo spirituellement aza mialona esory ny fialonana mialona ve anao izy satria tsara nataoko tamin'ny anankiray de anao ohatra ny hafa nataoko taminao isy oatra zany koa eny fialonana e mbola tsara ve nareo le olona nampidirina ny asa tonga ny maraina tsy hay mihiditra ny valo misy olona tonga ny recruté na hiditra ny valo hay hiditra nareo anvarotsika mihiditra ampinitsika mirafy okary otrina karama sinao atao 7 000 ariary ataoko efa actualiseko tantaratsika am'izao fotoana zao izy anvalo anao miditra hatramy 7 000 ariary ok atao ary ataovy ny asanao miasa zareo tsy haiko na miasa tany ny jinja ny velivary ny sisa tsy ampoka le vo anvalo mbola miandro masoavy ipotry iny mihitsy tonga ny sasany tamin'ny folo sasany efa avy nanao gote voky be tany tonga koa hiasa de ndraisan'le mpampiasa hiasa nareo kary ampimy rava otrina ka sy tsy manino 7 000 ariary ok ndray miditra ny valo ndray miditra folo sasany 7 000 ariary efa niasa teo koa niasa teo koa mbola tratra masoavy any koa reny tonga tamin'ny 12 mbola nisy niasa ay asanareo amin'ny 12 hatramin'ny 5 zany ianareo okary ahoana ohatrinony zao avy niasa ataonareo mety efa kelikely lera le asa am'zany ohatriny 7 000 ariary zao kary 7 000 ariary de niasa sasany moa zany efa mety efa tamin'ny roa sasany teo izy na tamin'ny telo vao tonga amin'ny 5 de firavy efa voky zany efa nanao siège tefa nanao nina tonga tamin'ny telo andeha hiasa napiditra ny patron ahoana hiasa tamin'ny 5 kary ohatrina karaha 7 000 ariary 7 000 ariary dao zany nanomboka tamin'ny valo hatramin'ny telo vita ny tonga tamin'ny 5 maneno lakilosy miravo dao ndraiky karama dao tonga am'izay fa resana karama tonga le tamin'ny valo 7 000 ariary tonga le tamin'ny 6 7 000 ariary tonga le tamin'ny 12 7 000 ariary tonga le tamin'ny telo 7 000 ariary tesitra le niditra tamin'ny valo fa ahoana kosa e zay le niditra tamin'ny valo hatramin'ny 5 niaritra ny ainandro sy sisa teo 7 000 ariary io olona io tamin'ny telo niditra ataonao 7 000 ariary de raha tsorintsika le izy de mety teny le olona fa za le ny patron sa ianao za ny patron sa ianao raha aktualisétsika ty tantara ty anao ohatra ny dessin animé kely tsika tantara kely zay mahan'zany ato 3D kely tsika de ataotsika tantara ohatr'zay de ozy le mpampiasa tsy mahazo manao zay tiako amin'ny avy za tsy mahazo manao zay tiako amin'ny avy a raha tsy ve ny masonao raha tiako atao 7 000 ariary ny azy nanomboka tamin'ny valo a ahoanao inony zany ny atsika sanao fa ny fahalalahnsika aza mijery ny afy ianao fa ny atsika fa fahalalana raha tsy ny fahalalana ndray ny atsika afaka mitory anay ianao fefa mifanaraka tany amaloha antsika zay manatsofana mety miainao aoka izy anjelazay ny fanary fiangonana samy manana contrat ny am' jesosy tsika contrat ako zasy jesosy ana zay contrat anao sy jesosy anao zay ny fitoran jesosy ana afo zay ny fitoran jesosy anao afo zay ny fomba asainy jesosy hitondrako ny fiangonana fiangonana tiako tenena entre guillemets io le mpianatry jesosy le olona ny fomba ametrahany jesosy hitondrako zay zavatra asainy jesosy hoentiko anasy jesosy zay ny fomba hitondranao zay apetraky jesosy anao sy jesosy zay tsisy fiangonana samy mifakahazo samy mandeha fa tsy mialina halleloia fa ny tompo mahay manao zay tiany atao amin'ny hafa e ny tompo mahay manao zay tiany atao amin'ny hafa laha ny andreo anao raha hialina ny hafa hitsikera ny hafa hijery ny hafa ny fitiavana tsy mialina halleloia miara mifaly am'izay mifaly halleloia
fa tsy hoe mielona n'izay mifaly ny alina nge ty zanakadaly ty le zokony rehefa tonga le zanakadaly contrat ny dada sy ny dadany ioka manao zay tiany atao ny dadany lanyle zanakadala tany ny fananana tany amin'ny mpivarotena na irana hanykisoa raha tsy azo noalina satria nampiampisokisoa ary tsy mety name hanykisoa hoan'le zanakala fa rehefa tonga atao amin'ny dady iny halleloia rehefa tonga atao amin'ny dady iny ayayayaya ao any alevony kapa alevony peratra alevony akanjo fotsy vonoy le moko matavy ao branché au sono alefasy ny moziky halleloia tsy sempotra kay ty dadako tia tonga de mifaly ty zanako tia verika hita indray ty zanako tia maty fa velona indray halleloia andao tsika ifaly fa nisy ny alina atao anatin'izay nisy ny alina atao anatin'izay io ve nandany andro tamin'ny mpivarotena tany io ve nandany ny fanananao tany tonga eto izy de molomenao azao ndraiky io oziny dadana izy ianao nge famiko fony zay rehetra anady anao daholy mety mifaly tsy miravo ty zanako ty verika hita indray maty ka velona indray de mbola misy ohatry zany tsika mialina ny afo tsy faly ny fampiazany afo tsy faly ny fantafitany afo non tsy toe-po zany raha sainabavy tsy toe-po zany tsy toe-po zany mamindra fo jesosy mibeba mandoly mitenena hoe tena ovay zany foko zany jesosy tompo ovay foko mba moranarina toy ny anzazakely tsotra sady maro tsy mialina tsy manditra tiako elesy matady atory asa matory halleloia fitiavana tsy mialina zay nye problème ty fireneny ty be mpialo re mialina fampialina fotsiny tsisy zavatra mandroso fa fampialina fotsiny blokena ny dossier blokena ny marché blokena zao rehetra zao fa mialina fa ty raha vita io lalan'io atao mihitsy tsy avy tany lalana zany ve de andeha ho aiza ve za atao mihitsy zay blokena ny afo aloha mandroso amy zavatra afo tsika tsy mialina de manino ny fitiavana tsy mireare ty foko ty mora mirearea vo tsaratsara feo kely ka mandeha tsara isonao io voaka tsara ny feo mora mirearea vo mahazo olona be ka tena misy miracle misy sira mora mirearea zay na tonga ampoly aloha tsy asorona aminao tsilo io fa raha vo miala io tsilo io so de anao de mireare ty fotsiky ty mora mireare kely fa zao lazay zao mifatara tsy zavatra azonao ka tsy nomenanao amen ahoana hoe tsisy zavatra azonao ka tsy nomenanao tsisy zavatra voarainao ka tsy nomenanao ka raha nandray ianao raha nahazo ianao na aona anao mieritreritra ohatrany hoe tsy nandray tsy nahazo fa hoe tonga de anao fotsiny automatika teo io nomena ianao rehefa nomena ianao manetry teny ianao manetry teny ianao miafina miambena rahalasainabavy miambena rahalahy aza vela azo ny fireareana mihitsy fa mpanompo tsy mahasotsika amen zay efa tokony natao ihany natao na manao miracle ianao na manao guérison ianao na manao délivrance ianao ninino nataonao eka hoe tena mipoka be ny ministère ary tena maneho ny fahagagany jesosy miafena rahalahy aza mireare tsy anao io tsy za io tsy hitateny ratsimby io ny anaran' jesosy any ny anaran' jesosy rery so de verinareo fa zay ny zavatra hospitera rehefa natsanga le clé maina teo vavadiny tsara endrika so de verinareo fa zay arany zavatra ka hoe zay ny tena navita azy zay ny masina anina nampitsangana an'io ny anaran' jesosy nanangana an'io halleloia ka iroborobo ty asy ty iroborobo zao fitoriny zao maro ny sitrana maro ny afaka maro ny tena hoe azo ny fahasoavan-tompo efa misy zany ary mbola isy zao jesosy ihany iza ihany halleloia rehefa vitanareo zay nasaina nataonareo de teneno hoe mpanompo tsy mahasoa zay mpanompo tsy mahasoa zay fa zay tokony nataonay ihany nataonay ary mbola tsy apy aza fa mbola misy zavatra fa mbola tokony atao mpanompo ke de atao hoe dolose natao hoe dolosa de esclave enenao hoe ka ny esclave zany tsisy irearean'ny esclave zany nabokina be ary izy
na matanjaka be ny esclave matsy jerena am'le tanjany rehefa mivarotra andefo taloha rehefa mivarotra andefo taloha dia jerena ny bikany any sandriny any ny abeany any sy ny tanjany dia arakaraka iny ny ady varotra anaovana lavanty azy hoe hividanana azy satria arakarak'izay le tanjany ka ianao rehefa manao asan'andriamanitra mibebaka ny olona manay famonjena ny olona eraky Madagasikara zay ny apita ranomasina rehetrarehetra any aza izahay nomena voninahitra fa ny anaranao ihany Jesosy problema koa dia le olona koa nge manao an'izay le olona koa manao an'izay dia le fo koa mora taitra dia efa faly koa hoe ok merci ça va fa aza manindraindra olo zany za aza indraindraina mihitsy za tsy Andriamanitra za tsy patron za dia hiraka solon'ny Kristy ary mpanompo halleloia manompo ary anompo hatramin'ny farany halleloia ary ianao koa raha mandray asa raha mandray ministera raha manao asan'Andriamanitra raiso izay fisainan'izay aoka ao aminareo zao sainy zao izay tao amin'ny Kristy Jesosy koa izay na dia nanana endrika Andriamanitra aza tsy nataony zavatra ho fikirina mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra fa ny foana ny tena taminaka ny endrika mpanompo sao dia sanatria mpanompoolona ianao ananganangana fitaopo-vavahana ananganangana selula anangana fitoriana anangana zao tsara ny manangana selula tsara na manangana fitoriana fa zao amin'ny fanetretena ho mpanompo ianao fa tsy hampanompo ny hafa halleloia zay manatsofina oety miaino aoka iaino zay raha zay ny fanahy ny fiangonana simba ny fiangonana betsaka mipotika satria betsaka ny manararoatra manana fahefana manao abus de pouvoir manao abus de confiance manararoatra ny mpino mamono ny mpino fa raha ianao nomeny tompo anjara amin'ny asa raha ianao nomeny tompo fotoana amin'ny asa raha ianao nomeny tompo andraikitra amin'ny asa aoka ianao akanyendriky ny mpanompo mandrakariva aoka ianao anatoetra na mpanompo mandrakariva anompo ny hafa halleloia zao rehetrarehetra ataontsika zao ke dia tena hoe fanompony tsy anaovana business sanatria satria be da be ke manao business ty fa mandeha zao ny fivavahany taloha tamin'ny tsy haiko 20 taona lasa tany hoany raha manambady paster zany menamena aza manambady paster zany kifa kelikely karano zany aza manambady paster zany fa tsy manahirana manambady paster zany satria zay le standina tamin'izany hoe paster zany zao manambady paster zany hafa an'le zavatra tompo mamiraha fo tsy anaovana business mapaster tsy anaovana business ny fitoriana ny évangélisation ny asa fitoriana tsy anaovana business zay vola omena dia anaovana fitoriana zay vola omena dia omena ny mahantra zay vola azo dia ampona ny hafa halleloia fa tsy anakaraina eo andamosiny ny mpino sanatria tsy akavola eo andamosiny ny mpino nafinaritra be anahy mihitsy ny tenin'ny Paoly tsy naniry volamena nareo aho tsy naniry vola fotsinareo aho afaka misy manangatana neto raha misy nangatahako volamena na nangatahako vola fotsy afaka misy mivoaka ao anaty video YouTube ao raha misy hoe nangatahako volamena raha misy hoe nangatahako vola fotsy tao anatin'izay 12 ans zay nitoriana tenin'Andriamanitra voninahitra dia ho an'i Jesosy moa amin'izany rehetra zany fa tsisy riariany zany fa tsy nangataka volamena na vola fotsy ho Paoly fa nitanako no ny asa andro aman'alina ahafahako mivelona sy manao ny asan'Andriamanitra i Paoly dia mpanao lay zany hoe sady miasa Paoly a nanao lay a no mitory filazantsara izay koa sady miasa amin'izay asa omeny tompo anay no mitory ny filazantsara maro rehefa nisorony tompo a tamin'ny orinasa zay nesako nanaovako asa avy eo anazainy tompo nanao asa ahafahako miasa mivelona fa ahafahako mitory ihany ko fa tsy sanatria haka hamakitratra haka vola haka fananana haka zavatra any ho anahy raha misy zavatra omenao anompotsika an' Jesosy zany raha misy zavatra avy any anao anompotsika an' Jesosy zany betsaka ny fitoriana amin'ny matv betsaka ny fitoriana any amin'ny OFM betsaka ny fitoriana any Mazenga betsaka ny fitoriana atao eto betsaka ny mission atao eto Jesosy dia nandeha nitety voatra sy tanàna Luka 4:9 fa niaraka taminy ireo vadina ofisier reo niaraka tamin'ireo vadina miaramila eo nanompo azy tamin'ny fananany zany hoe nanoanana ny asa ny vola zay nomena
fa tsy nameloma-tena indrisy abetabe no mivily tsy araka zany fanaovan'ny vilaly izy vila 1 vila 2 vila 3 non tsy lavina mihitsy zay fanomezana omenao tsy lavina mihitsy zay tolotra omenao niady ataoko an'izay fona manjary manakana ny fitahinao ara manao don ianao fa io don io anompona io don io anaovana ny asan'andriamanitra hitanareo le ny asa rehetrarehetra hita reny hitanareo ny asa rehetrarehetra hatramin'izao a voninahitry jesosy zany rehetrarehetra zany ary zay leo fanjakan'andriamanitra ina moa mahatonga amin'ny teny an'izany tamile ina moa izy teo mpanompo tsy naniry ozy izy na vola fotsy na vola menan'olona fa ny tenako ny asa ajereko koa petera rehefa nandeha tena mivavady tsara endrika andeha anasitrana an'le clémaina aonao sy petera tsy manana vola fotsy na vola mena omenanao zay le vrai apôtre rehefa miteny tsy manana vola fotsy vao vola mena omenanao fa io petera io teo atongotro io daholo ny volona ny tonga azonao ve zany rehefa nibebaka ny olona nandraiky famonjena ny fiangonana dia nentin'ny olona teo atongotry ny apôstôly daholo ny fananana fa rehefa nentin'ny olona teo atongotry ny apôstôly ny fananana nijerena mahandro io ny kamboty io mpitondra-teny io ny sahirana io ny nona io ary normaly petera raha tonga teo vavadiny tsara enika de izy hoe tsy manana vola fotsy na vola mena satria zay le izy tsy ho anazy io tsy ho anazy io azy zavatra omeny tompo atsika anaovana ny asan'andriamanitra zay zavatra omeny tompo anao anaovana ny asan'andriamanitra manompo ny hafa halleloia velony jesosy fitiavana daholo zany fitiavana daholo zany azay le zay ko anao tamin'ny heriny hoe tena zay zavatra ananako tsy nikatsahana sy dadiava zany fa soavana nomeny jesosy zany raha mandray an'le teny tany aloha le tamin'ny heriny hoe parentese kely ty hoe aza maimety anakarena sy hoe aoka fonareo tsy afitiavana arena sy hoe miaria arena any an-danitra fa tsy ety an-tany tsy miazakazaka amin'ny arena eto an-tany tsika tsy miazakazaka amin'ny zavatry ny tany tsika fa tsika miazakazaka mpitrolo amin'ny fanjakan'andriamanitra fa zay zavatra hitanao rehefa avy eo fa soavana le amin'i jesosy zany fa tsy nenjehana sy ny tatavina kory halleloia satria hoy jesosy hoe katsao aloha ny fanjakansy ny fahamarinany dia anapo anareo ny zavatra rehetrarehetra rehetra zao tsika hoe nandeha tany faritra tany any atsimo iny a zay hoe nanefen'ny tompony toetra anay sy ny fomba mombomba anay zay fitsapana anazo teo a de hitana hoe ratsy be ny lalana tonga saina hoe jesosy raha andeha hitety aty madagasikara ty zany ka mbola tsy faninina tsy atao ty lalany ty a mila katikatara tsika de azakaka ianao raha misy katikatara zany tonga ndray rehefa aveo hoe tena gany vadika ndray le fitorina hoe mila katikatara arakaraka ny fotoana io ka hiteny ilayntsika amin'ny teny madagasikara le katikatara rehefa omeny jesosy iny de tonga amen tsy hoe taisy mivadika ny fitoriny reto ohatra ny plésira kely zay ny andreo taloha halleloia fa io jesosy mitondra am'izay fitondrany rahalasy anapady anompo ianao hitety an'ty madagasikara ty tena ohatrany tsy vita le izy raha vao tsisy an'le efatrefatra ina moa filazany zareo azy ny singotrefatra halleloia fanompona daholo zany fa tsy horehareana sy febepona mbola ao ve ianao ohatra mbola matety hoe le fitiavana halleloia halleloia tsisy afa-tsy jesosy raha lasaina-bavy ny vahaolana tsy manao zay tsy mahamendrika tsy mitady ny azy tsy mora sositra tsy manao otro-po tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana fa miara-faly amin'ny fahamarinana mandefitra zany toetrana lehibe ao am' jesosy manatena mino maharitra halleloia ny fitiavana tsy ho levina mandrakizay faminanina ho levina fiteny tsy fantatra ho levina ny fahalalana de ho foana le don zany fa io fitiavana io a tsy ho lany io tsy ho tapitra io sompotsompo ny fahalalantsika de mitoy izy rehetrarehetra teo a fonombola zaza de nariko zany rehetrarehetra zany a nandray ny fahalehibiazana ako a de zay le izy hoe manam-pitiavana samy jerytsika am'izao fotoana aizahoaiza le misy ana rehefa nitoram-bato ve zany Stefana zany lazaiko anao mety teny Stefana hoe za veranga efa mitory ny filazantsara aminareo
za efa tena hoe nahazo ny fanahy ary nytokanany petera hoe dekona efa manana ny fanahy mbola torahanareo vatondray aza azoko nareo zay hoe natao Stefana ho Stefana hoe mamelany elony fa tsy fantan'izay atao ho alan'ny olona rehetra reo zay noho ny anarako azotsika ve zany ho alan'ny olona rehetra reo noho ny anarako efa lalana ane zany efa lalana zany ka renao mankahala anahy tsy ataoko mahagaga zany Jesosy ara nankahala iny fa rehefa mankahala ahy ianao tsy hofoky rano ianao mahomby azy mahafitahy rehefa tsy tia ahy ianao vavaka ho anao rehefa manentsika ahy ianao za tsy hanentsika anao za hivavaka ho anao halleloia fa tsy handany lera amalo ratsy ny ratsy tsy handany lera amin'ny zavatra ohatry zany vo mainky zany mbola zezika ampitombo anao an' Jesosy halleloia ary misaotra anao manaiky ho zezika ampiasain'i Jesosy ampitombo tsy ratsy da tsy tena hoe misy ane tsy faly misy ake miandro de alavonao fotsiny misy ake niandro de tsy hitanao tsony fa raha hitanao misy zavatra mbola mila toanana tsy amboarina vetoambavaky zany ny tena fitiavana vetoambavaka de tsarovy ambavaka zay foana teko anao eto rehefa le misy fotoana raha angataka zavatra aminao de fahatserovana ambavaka halleloia fahatserovana ambavaka zay atao aza mamaly ratsy ny ratsy na fanaratsiana ny fanaratsiana raha nona ny fahavalonao fahavalo ao io resahany omeo haniny izy raha mangeta ety izy omeo rano izy sotrony mivavavany zay manentsika anareo tiava ny fahavalonareo o re olona ambony zany Jesosy zany tiava ny fahavalonareo ny fahavalonao ara zay ny tiavana ka ianao hoe rahalahy io na ianao hoe rahabavy io raha sanatria mankala tsy tisy mitady zay alava ahoana moa tsy mbola itiavako anao foa tondrahana fitiavana ianao e aiza tsy iovy eo tiako Jesosy io fa manana scénario be da be amin'ny fiainana io fa fitiavana rahalahy fitiavana rahavavy ary rehefa tianao ny tiany koa de zao mandehana amin'ny mazava raha manana horesahana aminahy ianao aza manafinendrika aza manao saritava tsika tsy manao eo doléance de apetraka ato ny zavatra tsy mety sisa rehetrarehetra afaka tononao tsara de afaka resahanao ampitiavana zany rehetrarehetra zany raha zanak'Andriamanitra tsika mandeha amin'ny mazava tahaka an'Andriamanitra zanaky ny mazava tsisy alokaloka tsisy miafinafina aoko hita ny endrika ao aoko fantatra ianao zay kely mandeha amin'ny mazava e fa raha mbola miafikafinao ohatr'izay tsy tanteraka ny fitiavana zany afaka atao ma tsy manoratra anay io de tsy fantatra ny anaranao ohatra hoe tantely ny anaranao manoratra de hovainao fotsiny maili hoe sy tsy fantatra alefanao daholo am'izay ty rehetrarehetra ty misaotra fa mipotra izy ianao de anao miresaka de mifakahazo tsara de mifandray mifanohana manohana ambavaka raha zay nao am'izay kifanao fa raha hoe ny anentsika sy ny anisy bâton dans les roues ny ten'Andriamanitra ohatra osy ny olona tsika manosy foana tsisy asakana fitiavana Jesosy ary mandroso malakarivo am'tompo halleloia ny fitiavana mivavaka na ho an'ny fahavalo tina de ny fahavalo Jesosy nombona teo amin'ny azo fijaliana teo Jesosy keny anara Stefana me efa nombona teo Jesosy efa androrana efa satohana tsilo fa Jesosy tena mbola teny raha io mamelany elony fa tsy fantan'izay atao mamelany elony fa tsy fantan'izay atao de isika koa ifampivavaka ohatr'izay fa vama mivadanao rehefa misy tsy ao mihitsy zavatra ataony zany mamelany elony Jesosy fa tsy fantan'izay ataony ka ho an'ny ao ampiasanao mamela Jesosy ny elony fa tsy fantan'izay ataony tsy mahafinaritra be hoe mivavaka ohatr'izany satria tena tsy tiako iny Jesosy alao iny hiala ao ampiasanao mihitsy e alao mihitsy raha tena iova mpiara-miasa na esa tena zay mamelany elony fa tsy fantan'izay ataony halleloia tena hoe manam-pitiavana inona ny vahaola zany Jesosy ao anatinao ny vokatry ny fanahy dia fitiavana
ny vokatry ny fanahy dia fitiavana. Zany hoe tena manana zay fitiavana zay ianao. Halleloia. Dia le fitiavana manome, le fitiavana mizara, le fitiavana mamela, le fitiavana mandefitra. Halleloia. Dia izay no afantaran'olona rehetra fa mpianatra nareo na mifankatia. Manana zay toetra mifankatia zay. Mifampiatsoa rehefa misy tokony fampiantso hoe manao na rahalahy, salama ve ianao? Tahin Jesosy ianao rahalahy. Ina ny antsonao fa ahoana zay? Tsy inona raha miantso fotsiny ahy. Ay misaotra ahy. Manao na rahavavy, salama ve? Ay salama. Tahin Jesosy e. Mifampiatsoa dia mifampahiresa dia mifampandrosoa tsara am Jesosy. Ampitiavana sy ambany fitarian'ny fanahy fa tsy resaka ambadibady. Raha nafakifaky kaiky toerana any rehefa te hiona anao cellule dia manaova cellule de prière. Rehefa te hiona ifampahery dia miona dia miaraha araka ny fitarian'ny fanahy. Tena manana fitiavana zany e. Ary io fitiavana io azy zay ho any analan'ny olona rehetra. Ahoana le hirantsika eto hoe ina moa le hira? Tonga fotsiny hiteny hoe tiako ianao. Tsy hoe angataka zavatra aminao, tsy hoe inona fa dia tonga fotsiny hiteny hoe tiako ianao. Zay le fitiavana tedaviny zay. Halleloia. Fitiavana tahaka ny an Jesosy. Désintéressé. Fa tsy hoe manao ahoana ki, inona vaovao? Salama ve? Ay, vo elaela ianao tsy hita. Eo ihany ka. Mba mamakivaky fotsiny, mba miantsoantso kely e. Eo farany eo misy zavatra servisy angatana. Aka zao ny atsoka anao nge mba misy le zavatra zay mba tiana atao. Raha tsy angataka servisy ve anao tsy antso. Fa mba tahaka le iry zay ianao hoe miantso fotsiny ahako. Miantso fotsiny ahako ilazako fotsiny hoe tiako ianao Jesosy. Miantso fotsiny ahako mba ahafantarako hoe manao ahoana ampiray-tam-po ao amin'ny tompo. Halleloia. Halleloia. Ianao hoe mba miantso anahy? Mety numéro ka raha tsy hanananao. Halleloia. Ny fitiavana no lehibe indrindra hoy izy ny tenandriamanitra. Ankehitriny dia telo reto mitoetra finoana fanantenana fitiavana fa ny fitiavana lehibe indrindra. Amin'ny fitiavana Jesosy io any afahanao mandroso, afahanao mantonga ny olo-babo, afahanao miaina araka ny tenandriamanitra. Io tenin'andriamanitra io fa ny vokatry ny fanahy dia fitiavana. Samy mandiny telo, samy mijery aiza ho aiza ahako ny amin'izay. Aiza ho aiza any ahako ny amin'izay. Tsy manino, tsy zavatra miafina eo amin'ny tompo e. Ary zay le ataoko hoe fandehanan'ny fanahy, fitarian'ny fanahy tena zava-dehibe. Tiany Jesosy nareo. Tiany Jesosy ahako. Tiany Jesosy tsika tsirairay avy. Halleloia! Teny taminao ve Jesosy amin'any? Miasa taminao ve fanamasina? Tsy azo ferana fiasan'ny fanahy. Halleloia. Tsy azo ferana fiasan'ny fanahy rehefa fanahy rehefa te hiasa zay ary tsy tiany. Tsisy mampôtoro le fanahy. Aveka hoe le rivotra mitsoka amin'izay tiany tsy fantarao izy na vezana ho izy. Izy koa aza antsika rehetra hoe amboarina le resaka fanahy reny hoe io rehefa ampiantsika fanahy. Dia atao indray le izy. Ore olona tsy hanao comédie nge tsika eto e. Tsy hanao anabomboatra nge tsika eto sao dia verinao fampamboarina io rehefa atao indray le manifestation amin'ny fanahy. Ny fanahy masina no mitarika an'io araka izay tiany, araka izay fombany, araka izay hitariany anazy. Satria misy olona tiany hosoranao, misy olona tiany hampaherezinao, misy olona tiany hafahanao, misy olona tiany hositranao, misy olona tiany hatsahatra ranomaso ao dia milasaka ny fanahy tsy voafehanao tsony iny, araka izay fitarian'ny fanahy ao. Fa tsisy hoe anamboatra an'io hoe ndao indray tairina indray ary. Dia alefa indray ihany mitomany a. Alefa indray ihany mikikika a. Non, tsy zany io e. Fitarian'ny fanahy io rahalahy. Rehefa ataon'ny fanahy mianjery ianao tsisy azonao atao mianjery ianao. Rehefa ataon'ny fanahy mitomany misaotisaoty eo ianao, za tsy hametranao zany fa ny fanahy raha mampisaoty ianao. Tsy anakirotana ny hafa fotsiny. Rehefa ataon'ny fanahy mitomany eo ianao, halleloia zany miasa fanahy ao anatinao. Fa tsy hoe commandeko io dia amboarina kely hoe atao indray le famezan'ny fanahy androany dia atao indray iny amin'ny lahady dia tsy asiana indray amin'ny heriny. Io izay hitarian'ny fanahy raha lasaina bavy. Io izay hitarian'ny fanahy azy a. Zay raha toa hoe mila fantatsika tsara ty zavatra hitarian'ny tompo ty sy ny asany fanahy fa misy zavatra ndraindray tena hoy ianao hoe tena tsy zany Jesosy fa ianao miasa ao anatin'ny zavatra rehetrarehetra io. Halleloia.
manomboka androany ianao dia tena anam-pandeferana. Mety tsy iova le manodidina anao a. Mety mbola elo io vadinao io vao iova. Io aso io mety mbola tena nahirina be a. Fa ianao miova. Halleloja. Ianao manam-pitiavana. Halleloja. Ianao mosorany fanahy androany. Ary ianao nanana fitiavana. Raha nona ny fahavalonao omeo hoanin'izy. Raha mangetety izy omeo rano izy anafatra vainafo ianao androany. Anangana vainafo ianao raha pitso. Anampana vainafo ianao raha afaka pitso. Aza miandry ny olona iova. Aza miandry ny hafa iova. Ianao tonga dia miova. Amen sa tsy amen? Aza miandry ny hafa iova. Aza miandry ny olona iova. Fa Jesosy ny manova anao. Ary tsy hainao raha io olona koa nampiasain'i Jesosy no hanovanao. Anamboatra ny toetranao. Anamboatra ny mombamombanao rehetrarehetra. Halleloja. Raha vojery ny hafa foana ianao ka hiandry ny hafa, tsy mandeha io. Raha niandry anao iova ve Jesosy nidina teto tany izy? Raha niandry antsika hibebaka ve Jesosy nidina teto tany izy? Raha fantatry Jesosy ny mahafisakatoko ny olona, mety hoe Jesosy o karidata. Fa heny efa fantatry Jesosy koa zay fa nidina izy. Zay le fitiavana zay mandefitra, maharitra, miandry. Ary manome fitiavana foana, manome fitiavana foana, manome fitiavana foana. Araka le teny voalohany, ny source anao dia izy Jesosy. Rehefa mahasource ao Jesosy ianao mandeha ho azy ny ambiny rehefa avy eo. Rehefa ohatra ianao zay kizitina, tsy ampy source ianao zay tao amin'ny Jesosy. Rehefa ohatra ianao zay tsy maharitra, tsy ampy source ianao zay tao amin'ny Jesosy. Rehefa ohatra ianao zay lasa miaboebo sy mireharea, tsy ampy source ianao tao amin'ny Jesosy. Miverenao amin'ny Jesosy haika. Halleloja. Ao hitsangantsika dia ampianantsika amin'ny Jesosy ny fotsika. Mba tena anisan'ny fitaovana tsara ampelantanan'i Jesosy ianao ampiasaina. Eto tsika zao dia samy manana ny toe-pontsika. Manana ny toe-panantsika. Andriamanitra mandinika ny fosiny boa. Fa samy mivavaka fotsiny mametraka azy eo amin'i Jesosy.